antarany atsangano mihitsy aloha le jiro ho an'izay efa nahazo atsangano kely ravoravo nareo sa tsy ravoravo zay manome tsy nitanteraka ny filohan'ny Rajoelina ny ponina Amboditsiry. Matsapa izy ireo fa voafitaka, nivokisana lainga ary natao tohatra ny akarana teo amin'ny fitondrana. Matsapa ihany koa izy ireo ankehitriny fa miaina ao anatin'ny fahantrana lalina, fijaliana, toy ny tsy fisiany rano, jiro, tsy fandrem-pahalemana sy ny maro tsy voatanisa. Roa telo efatrandro lasa zay, tsy maintsy niroso tamin'ny fitokonana ny ponina Amboditsiry. Mila rano zavatra tsara tena mameno enareo tsara zany raha mbola midongy apona jusqu'izay refusenareo zay olo vonina hijery solution hijery vaolona amin'ny firenena ty zay refusenareo zany zavatra tokana ihany no nangatana izy ireo dia nisy sitrana izy ireo rano fisotro madio. Araka ny fitarainan'ireo ponina Amboditsiry dia efa hoerin-taona be zao izy ireo tsy nisitraka rano fisotro madio. Zany hoe tamin'ny faramparany fotoam-piasan'ny Andriamatoa Rajoelina tamin'ny herintaona izy ireo efa tsy nisitraka rano fisotro madio. Fa nagaga dia mbola nanohana azy izy ireo tamin'ny fifidianana natao lasa teo. Ndao inotsika ny fitarainan'izy ireo. Fanampin'izay, araka ny fitarainan'izy ireo dia amin'ny fotoana fahatoriana ny Jirama no mandefa rano. Zany hoe any ho any amin'ny ray maraina vao mandeha ny rano. Vokatr'izay tsy maintsy manakarama olona izy ireo miandry ny fandehanan'ny rano amin'ny ray maraina ary karamena 1000 ariary na 1000 ariary ny ray bidon. Nefa any ho any amin'ny 10 bidon vao ampy tokantrano iray anatin'ny ray andro. Midika zany fa mavesatra dia mavesatra amin'ny ponina Amboditsiry ny fividianana rano satria tsy rano ihany no ilain'izy ireo andavanandro fa tsy maintsy mihinam-bary izy ireo. Savony, menaka sy ireo kojakoja maro ilaina andavanandro. Tsy maintsy mampiana-jaza ihany koa izy ireo. Ka fomba ahoana ahafahan'ny ponina Amboditsiry iaina izaka zany vesatra rehetra zany. Araka ny feo avy amin'ny ramatoa anankiray ity dia tsy afaka misasa ny vehivavy eny Amboditsiry noho ny tsy visiany rano. Ka zay no mahatonga azy ireo mandrapaha rano ihany no takian'izy ireo satria tsy azo raisina normal amin'ny fiainana zany tsy misotro rano fisotro madio zany. Tsy azo raisina normal amin'ny fiainana izany tsy misasa izany. Noho izany, araka nambaran'izy ireo tsy hijanona ny hetsika ataon'izy ireo ity raha tsy mivaly ny fangatahana. Ndao inotsika ny feo fitarainan'izy ireo. Hita miariary fa tsy manana vahaolana tolotra ho an'ny ponina Amboditsiry ny fitondram-panjakana. Tsy manana rano menan'ny ponina Amboditsiry ny mpitondra malagasy ankehitriny. Vokatra izany, mpitandro filaminana no naroso ny fitondram-panjakana ho vahaolana maika ho an'ny ponina mitaky rano fisotro madio. Nasainy ireto mpitandro filaminana ireto nandrava ny hetsika nataon'izy ireo mba ahafahana manatsahatra ny fitakiana ataon'ny ponina mahakasika ny rano fisotro madio. Dia nandray-ndraiky ny tokoa ny mpitandro filaminana ary nidarofan'izy ireo bomba mandatsa-dranomaso na bomba lacrymogène ny ponina Amboditsiry.
tsy faly amin'izany ny vahoaka monina eny Amboditsiry satria tsy lacrymogène na mpitandro filaminana no nangatan'izy ireo fa rano. Fa nahoana no darofana bomba ny vahoaka mitaky ny zoan'izy ireo? Ho an'izy ireo manokana dia mahita fa jadona ny fitondrana misy eto. Tsy afaka maneho hevitra ankalalana ny mponina na dia mitaraina ny zavatra maharary azy aza. Ny fahalalana demokratika zany eto Madagasikara dia tsisy tony ary ny fotoana dia didy jadona. Dia izay zany miankavy tokony atao didy jadona zany eto Madagasikara ala-Poutine. Ka le ala-Poutine zany maneho hevitra aloha tsisy rano herintaona. Dia lacrymogène olona mijoro maneho hevitra lacrymogène amena azy. Dia zay zany tompo dia mialatsiny fa zay mba miankavy koa zany zay batokava kory mpamatsy vola dia aza amena vola reo mpitalo filaminandreo a. Reo ihany mamotra vahoaka eto e. Io zany tsy janona tsoma leo le olona amin'ny ray maraina tsy misy rano, amin'ny vira tsisy rano dia zay mba miankavy. Olona rano ve mitakina dia hitorana lacrymogène olona tsy mety tsara tsy hoe fanotana-panjakana tomila nitorana lacrymogène nefa resaka rano. Ndao jerentsika hoe taiza filohan-Rajoelina tamin'ny fotoana nanaovany reto mponina Amboditsiry reto fitakiana teny an-dalambe. Ho an'ny mpanaraka tambazotra serasera dia mahalala tsara fa tany amin'ny faritry Toamasina ny filoha-mambahoaka dia filohan'i Rajoelina nitokana foto-drafitrasa maro samihafa toy ny université, fonja, lalana pave sy ny maro tsy voatanisa. Fa ny tena nahafaly ny mponina tao Toamasina dia ny fizarany jiro mandeha amin'ny herinaratra na kit solaire. Jirona koa no fiantson'olona n'ity jiro mandeha amin'ny herinaratra ity na kit solaire ity. Tamin'ny fomba nanetrikitrika noho ny tsenan'ny vahoaka ny fianarovan-tsinanana any filoha-mambahoaka Andry Nirina Rajoelina tao an-toerana. Toy izao kosa ny présentation nataony mahakasika n'ity jiron'akoho ity izay omena ny tokantrano tsirairay ao amin'ny faritry Toamasina mba hamahana ny olana ny tsy fisian'ny jiro sy ny herinaratra ao an-trano. Afaka hoentina nazavana tokantrano lehibe ty dia izy tia le jiro chargenareo mandritra ny adiny valy eo fotsiny dia mandritra ny ray andro zany. Dia avy eo mandritra ny herinandro ray manontolo tsy chargena tsony fa maharitra anareo io. Dia ty jiro lehibe ty ataonareo anatin'ny tokantrano. Dia misy azavana anankitelo tsindrinao le voalohany dia mirehatra be ohatr'izao. Hitanareo tsara mirehatra be dia rehefa te ataontsika mba mitsitsitsy batterie dia tsindrina indray le jiro dia memaizimaizina. Hitanareo memaizimaizina. Dia rehefa matory ny ankizy fa anareo mivady sisa dia atao maizimaizina ihany ohatran'izao. Hitanareo io sady mitsitsitsy batterie amin'izay no mba misy koa ny intimité entre anareo sy ny vadinareo. Mety sa tsy mety? Ankoatr'izay nanara-maso ny vahoaka tsirairay izay tonga nanatrika ny présentation ny jiron'akoho tao an-toerana ny filohan'i Rajoelina. No amarininy tsara sao dia mbola nisy tsy nahazo an'ity jiro kit solaire ity ny mponina tao an-toerana. Toy izao ny nanaovana izany. Mety sa tsy mety? Dia izao ohatran'ny rehako tao misy miteny hoe mbola tsy nahazo. Zay le izy. Fa ahoana inona ny antony mbola tsy azahoanareo? Naninona? Tsy misy carnet? Asanano taonan'izay mbola tsy manana carnet hoe? Fa ahoana monsieur le maire ny mbola be dia be tsy manana carnet? Inona ny olana sa au ministère? Fa maninona mbola tsy mahazo carnet nareo? Dia atsanandray izay efa manana carnet. Dia ny mahazo carnet ve efa nahazo ziro? Mbola tsy mahazo ziro? Fa ahoana aiza ny tompona andraikitra maninona tsy mahazo ziro reto olona reto? Manoloana ny fitsidian'ny filohan'i Rajoelina tao Toamasina iny dia nanehoneviny manokana ny mpanao atsikana dia ity tovolahy anankiray ity
nitondra hafatra ho an'ny vahoaka ny Toamasina izay faly ravoravo noho ny fanomezana izay nomeny filo Andrajoel toy ny kit solaire sy ny sisa nefa dia tsy mahavaha izy ireo andavanandro ny kit solaire na jiron'akoho. Nampatsiahy ny vahoaka ny Toamasina izy fa tsy afaka manosika frizidera ny jiron'akoho, tsy afaka manosika ventilatera na fitaovana maro hafa entina miatrika fiainana andavanandro ny jiron'akoho. Ndao enotsika ny atsikana mifono hafatra izay nataony. Délestage mijaly zay vahoaka madinika miaigna amin'ny jiro magnano grève miwalawaly isan'andro mantsina loka tokony congelena mijaly zay mpagnano jiro bo nahazo jiro ely zarena amin'ny panneau solaire igny adigno ampijaly jiaby nandritra ny 2 semaines nalasagny gasy lesy vendragna tsy vitany vendragna mbola mora badogna koa anare mihevitra ijiro tamin'ny panneau solaire zarena taminaregny atosiko frigidaire ampandeha jiro bonare mbo janono adadazagna be karany za tsy bereziko fitonga vasaigna tsy kagasy 2024 sera notre année eto ampamaranana dia zao raha nanaraka tsara ny trangam-piarahamonina mahakasika ny fitokonana izay nataon'ny vahoaka ny Amboditsiry dia mahita fa tsy manana vahaolana atolotra ny vahoaka izy ireo. Hanika voatery tsy maintsy mampiasa mpitandro filaminana miaraka amin'ny lacrymogène izy ireo mba ahafahana manatsahatra ny fitokonana ataon'ny vahoaka. Ary saika mitovitovy amin'izay ihany ny réaction ny fitondram-panjakana manoloana ireo zavatra mampikaikaika ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro toy ny jiro, lalana sy ny maro tsy voatanisa. Noho izany tsy mahagaga raha ny fitondram-panjakana no mampiasa citerne mitondra rano ho an'ireo vahoaka mitaky rano amin'ny fiainana andavanandro. Hita miharihary fa tsy ampy ny vahoaka izany. Tsy mahagaga ihany koa izy ireo raha manome kit solaire na jiron'akoho ho an'ny vahoaka izay miaina ao anatin'ny aizina vokatry ny tsy fandehanany jiro. Maro dia maro ny zavatra azo resahana fa izay ihany no resahantsika. Aza adino misabone sy manisy izay many vidéo antsika amin'ny manaraka indray.